Radio Plus manolotra ho anareo izao ilay tantara mitondra lohateny hoe dia kapoky ny fiainana. Masoratany Ajarandria Manalimanana. Nahenonao ny feon'ny Sarbidy Stella Andoramanantsoa ary Ravaka Antsanyony niaraka tamin'ny Ramsetatanta sy Ajarandria. Nandray feo Mirana tompon'andraikitra sy mpanadontosa Ajarandria. Nestor Oh! Ary faiza ihany soary mbola tsy midina foany. Efa ho amiray izao andro izao. Ka tsy haiko madama fa misy zavatra mahavariana azy ngamba ao an'efitranony ao de... ndana tsy fa isakafo. Tsy andry anazy eto akory ny ataon'ny olona rara. Vetivetika ary madama. Indraindray tena mandreraka mihitsy ny ataon'ny zanako vavy iny ka. Sady tsy te hivoaka ny trano nefa ka mivelona koa rehefa mijanona ato. Za nefa dia tena tsy te hibe tsy hiteny azy mafy intsony fa hitako hoe marefo loatra izy. Tena mbola tsy mety sitrana foana ny ratrapony tamin'ny nandaozany indrainy azy. Eny efa ho eritaona tokoa moa izay. Lafiny indray nefa tsy te hampanara-po azy loatra fa tafa oatra loatra ny zavatra ataony tato ato izay. Efa tonga maman Zahay mieritreritra hoe tsy sakafo atoandro ato an-trano mamako. Dia izao ve kindry soary vao mivoaka ny efitrano? Sady amin'izay jerenga ty pozindry Mamako, maninona izao ny poziko? Manoatra no reny tovovavy ny aliny reny. Fa maninona ary soary manao fitafy sy pozy ohatr'izao Indray Jere ty lokomena ny fiteta ny manjamaso mandrakotra ny endrika. Ranomanitra amin'io midovaka mameno trano. Ianareo koa. Nefa dia tsy handeha ho aiza akory fa miboka ao an-trano ao marina mandra-patoandro ny andro. Indray ianareo ka tsy maintsy mba mila manao metimety ngery mamana tsy hivoaka re. Tadavy mamao ivoretaka sy ratsy tare be ao fotsiny izany olona. Tsy niteny an'izany Inondray azy. Mba lanjalanja ao fotsiny ny zavatra ataonao izay ny tiako itsiny. Fa tsy mahafaly amin'ny mamao ary ve zao mahita ny vavy toka amin'ny mamao manjaka loatra an'izao Sady mara-damody tsara mihitsy. Mipetra ianao dia andao hisakafo fa tsy maika mbola hiverina ny amin'ny birao tonga dia alefaso ry Nestor ny sakafo Eny madama, vetivety fotsiny dia tamy eo. Ary aza ela ianao fa efa noana mihitsy ny mamao io Fandrity marina moa ve zany soary tsy nandalo tany am-pianarana indray androany? Ny vola nefa dia aloha foana isam-bolana izao. Mangony fotsiny ny boky, ny fitaovana tsy maintsy vidiana manetsinetsiny. Jereo nefa tindry mahanoaka fotsiny ato an-trano. Zangery mamao efa niteny taminao hoe aleo za tsy ho any am-pianarana intsony. Inona? Ka aleo ato an-trano fotsiny aho manao an'izay fianarana say mamao ataoko any. Tsy mety zany soary Iza mpampianatra ety anao an'izay tiana ohatr' izany? Misy ry mamao reny papanao koa aty an-trano reny aza zao ohatra. Fa inona nefa ny tena olanao makany am-pianarana isan'andro Ka tsy misy miditra amin'ny lohako mihitsy nge izay atao any Lasa leo be an'le ala maraina eto dia tsy miverina raha tsy atoandro. Dia mbola miverina koa ny hariva. Leo be mamao ka ianao nge misy fiara-maka sy manatitra Izay ora firavanao no atongavany any, tsy hitako izay olana amin'izany. Ka le any am-pianarana mihitsy ho any tsy tiako fa mamao koa. Sady inona indray? Isako mivoaka any dia mahatsiaro foana ny endriko papa manao bisou eo amin'ny takolako rehefa tonga eo amin'ny parkina ny fianaranay. Aza manao an'izany Marary be foana ny foko ry mamao. Tara fa leo aloha za andeha. Raha rivo izany resahantsika. Izay fa ezaka ela alohan'ny ampiasana zany Dia iandry amin'ny mamao ato an-trano ato indray aho zany. Eno fa na zany raha mba manaova ihany revision.
Ijeran'izany mpampianatra afaka mandeha aty an-trano zany aloha dia ho hita eo. Ouais, merci maman. Bisous. Nestor a! Oh, ahoana zay madame? Mba sy avavoaka ny chauffeur anie ny fiarako anankiray ao amin'ny garage fa tsy hitondra an'ilay noentiko teo ahy e. Ie! Raingana moa fa azalozana mandinika ohatry ny omby eo fotsiny. Ie! Andeha ka. Tena efa lasa adala mihitsy koa ngambiny ka. Mampalahelo ahy mihitsy mademoiselle Soary ka. Malahelohelo lava tsy de ahitana tsikitsiky za mihitsy. Nefa mba tena tsara ery le endrika rehefa meme kely iny a. Ravahan'le tranondainga kely eo amin'ny takolany avy. Na zany aza tsy manome tsiny azy mihitsy ahy. Mafy kosa aloha zany lozany ray zany e. Nanankina ny fony tamin'indray ny mantsy izy fony fahavelony Ramse. Ary tena mbola tao anatin'ny fotoanany fiantahatana mihitsy ny nahafaty andrainy iny. Tena tsy mamela mahazo mihitsy zany le kanjera raha tsy nitondra ny Ramse tany amin'ny fahafatesana. Nestor a! Ohatray, ohatra miantso azy Soary zany e. Sady efa mekizitina be izy zany. Oh avy a mademoiselle a! Angakangana ianao fa zalozana mitonaka fotsiny any ambany any. Mekara aty ambony aty. Yo! Fa mesinina indray ary. Sa mety efa noana izy zay de mila goûter. Aleo aloha jerena de hita eo e. Izy ty koa nge be hirakiraka azy kizitina amiko ery. Nefa tsy mampaninina na de zany ary ny anaovany anaka. Ohatran'izany indray ny lasa tsy ahafozako azy. Ory Nestor a! Wow! Fandrasana ho faty ato mihitsy avy vao ho avy ianao e. Ho avy re za. Aleo miazakazaka fa misy zavatra mahazo azy zany ao ka. Lozany le tomendrin-daty makaiza moa. Efa mila ho tataka mihitsy mivavako miantso an'ity a. Miala tsiny mademoiselle fa maninona? Mbola nanondraka teo de tsy rarahako zany. Rehefa miantso de tokony tonga de miakatra ty aingana ianao. Mazava? Eny reny mademoiselle Soary a. Fa inona le tadiavanao anaty eo? Sao, nohy tsara fa tsy te amerina fandrony zay teneniko eto. Hoe ahoana zay? Hitondray mofo ray de any an-daso atody. Azafady ka le izy fa tsy tiako. De aza atao be sira be fa ataovy amin'ny atonony tsara. Eny tompoko. Rehefa vitanao de apia karaoty miaraka amin'ny jus d'orange mangatsiaka tsara. Azonao ve zany e? Azoko tsara ka. Zay de aza atao ela be fa nona. Eny tompoko. De entomidina any ndreo vilia ireo fa mameno latabatra ato fotsiny. Raha misy mitady ao de ataovy hoe lasa mivoaka izy. Ay. Ary lasa amin'izay? Eny ary mademoiselle Soary a. Edina aloha zany za hikarakara an'izay sakafonao. Fa inona indray moa fa tsy izay e? Ary lasa ao a? Lasa ka. Ndray. Hirakiraka sy keliketoka re zao e. Nefa vao maika hitiavako azy le endriny miavona sy mitrerona kely anahy iny. Mahafatifaty ahy ery le kizitina kely rehefa mibedy. Toa satroko foana izy anao iraboto anahy isan'andro keo. Ary aleo aloha hikarakara an'izany goûter azy zany fa tsy. Tonga ato an-trano ihany. Efa ho adiny 3 verangalany amin'ny amboteiazy mandrapa tonga aty an-trano. Tsy efa ho amin'ny 7 alina zao. Na le Nestor ary ty efa atory ngambany. Jerety izy mitsirepirepy mihitsy mamova vahady. Ary tena taraiky be madame zany vao tonga. Amboteiazy be ngatany. Raha tsy zany ve zao vao hiditra ny vavahady e.
Tena anko ny ambote azy mihitsy. Reo Nestor mba ampidirao ny atrano reo etan'ireo azafady a. De mba batao koa le gazy ao anaty malao. Zay fa za tonga de hiakatra de mba hidio tsara ny garazy a. Yo. Ie, najanoko ao anatiny ao lakile de ampidiry ny fiara. Eny tompoko. Rehefa natory nga soary. Ohatra nefa tamin'ny fito izy ny sakafo hariva de tsy nety nelingelenina tsony. Ay. Yo. Fa inona mihitsy raha mahazo an'iny zanako iny. Tsy hitako hoe inona ny asa be ataony ato nefa de ohatra ny olona rera-davy zany. Amin'ny 7 maraina vao mifody amin'ny 7 hariva indray de efa matory. De ho sanatria ve ka hakamona fotsiny? Sady tena mbola malaelo andrainy foana ve no mahatonga an'izany? Aizaka sady tsy mety andeha ho any am-pianarana ny tsy mety mivoaka ny trano. Fa to lasa saina be nge madame zany. Fa misy inona? Tsisy ninona ka. Magaga fotsiny hoe mba manao inona ary le zanako ao ambony ao rehefa amin'ny atoandro. Ka inona moa ny ataony ao madama fa tsy miresaka amin'ny namany amin'ny telefona de mijery télé de mampanao goûter de misakafo atoandro de indraindray izy ohatrany mamaky boky zany ihany. Fa tena araky Nestor tsakany sy andava mihitsy nge izy zany e. Ka zange madama ny miara-miaina amin'ny isan'andro ato e. Ahoana moa ny tsy efa olaniko tsenjery ny zavatra ataony rehetra? Ie, ka miteny an'izany ihany Nestor de mba antaniko. Inona zany mety hoe mahatonga anazy ohatr'izao raha nieritreritry Nestor ka? Mety hoe mbola alahelo ny anodadany foana ve? Zay indray aloha madama de tsy voavaliko a. Ianao ngamba ny tsara manontany amin'izany amiko. Fa za aloha mino fa mbola tsy sitrana amin'ny fony. Zany? Eko, voahery taona kosa nge zay madame. Eny, mety ho marina ihany ianao fa ndana lohatery reny. Leto ampiresahany eto fotsiny ny andro. Madame. Nga tsy miasa maman androany? Fa ahoana ki? Ka to amin'ny omakomaniny andeha nefa to ohatran'ny akanjo hafa mihitsy ny anaova mamanko. De tena tsy tadidindry mihitsy ve retsy fa sabotsy ange androany. Ndeha hanao tenisy hay tokoa moa. Hitako ny tenue de sport nanaova maman. Ie, ary maninona tokoa moa raha mba miaraka amiko ndry e. Sady mba mety afinaritra raha tsika mianaka zao manao match anankiray. Ka mibeny amin'izany aka. Zay indray. Aleo manaraka mihitsy. Fa inona mihitsy zany ny tena mampakamo andrety e. Sady tsy hianatra ny ampianarana, ny tsy mety hivoaka ny trano. Tsy hoe tsy te hivoaka ary maman fa aleoko mamaky boky sy mianatranatra ty ihany ka. Ka inona rery soary ny zavatra hoainao amin'izany a. Ianao nge ka vao classe de première e. Zany ngery maman nasaiko hitadiavanao an'le olona mpianatra nato e. Amin'izay sady mahay ihany tsy mila mivoaka. Eny ary. Raha zay ny tianao de tsy maninona fa tanterahako. Samy foana ny maman nefa tsy hitako akory se. Aza matahotra ndry e. Efa nahita olona ao amin'izany a. Ay kosa. Ho avy eo izy manomboka amin'ny latsinainy. Tena marina. Inona ny andaingako andry amin'izany e. Mila mahita ny zanako mahay fotsiny a de ampy azay. Mahazo matoky re maman a. Zay fotsiny nge ny nandrasako e. Merci. Zay fa andeha aloha a. Tsy zavatra ilainao ntsony ankoatr'izay. Tsy misy ka. Ansefo mba miakatra ty fotsiny Nestor efa midina amin'ny maman. Eny ary de masitondry a. De aza manao reraka be eo e. Eny rery maman a. Ohatra marina ihany ny tenin'ny maman teo a. Toko mba hivoaka kely any ivelany any ihany de hifankahita amin'ny namako fotsiny ihany aza. Sa marina nge ka lany ny trano ato foana e. Na ny datin'andro aza lasa mila tsotadidiko tsony indraindray. Ary maninona mora. Tena mety zay ka. Aleo tonga de atsoko izy.
andeha hivoaka nga ianao mademoiselle no fina nidiran'le vendrany ty am'izany e na hivoaka na hijanona ato tsy misy tokony anontanianao ana mihitsy sa ianao ndraiky o azafady ary raha nahatezitra anao ny fanontaniako e tsy de miakanjo tsara be ohatran'izao mantsy ianao isan'androko zay asaiko ataonao atao de akombony ny vava ary zaverina amin'ntsony ny fidiranao amin'ny fiainako a teny azay eny mademoiselle a mandehana tonga de sasao le fiarara eo atao voatra ny reny tsy te afindalitra ireny mihitsy de diovy ny tokotany rehetra fa misy olona ho avy eo ay aleo fa ho tanterahako zay voalazanao de saika adiniko asio vera roa madio tsara miakatra any amin'ny chambrako ary tsy ilaiko mitanaka velona ndray rehefa tonga eo zay olo zay a eny tompoko rehefa miantso a de mitondra jus ao anaty frigo ao ianao azo ve zany ekeny ndray za fitsetritretsiky ny molotra kely nitakolany roa ary reto lasa mitara mena kely mahitsiny nefa vao may mahafatifaty tena mahafatifaty tena mitady raiko piti tanteraka aminy aka reny le tema reniny ty ve zany to aloha zany tia mifitirika mijery fotsiny ao eniko ka inona mbola andrasany ty ao lasa eny tompoko mandroso lesy aza mihafahafa misaotra betsaka kia ato zay no mipetraka arinjaka ay ato ny salon de ato ny grande salle fanaovana fety ato ndray mibirao amin'ny maman fandraisan'ny olona de ato ny trano fandrin'ny vahiny raha sendra tsy tafotona hoe misy manao vakancy reny de anao erery zany ty trano ray manontolo ty papa sy maman mihitsy ngenina namboatra ny ty ny fa maninona lesy ka sady ngeza le izy ny tsara beko zany misaotra ary ndao any ambo fa atoroko an'lany chambrako fa iza koa ary ty bandy ty ohatran'izao avo nahita azy ty mpiara-mianatra amin'ny mademoiselle Soary ve sa mety hoe namany ohatran'ny hafahafa zany ke le fomba fandraisan'ny Soary azy alora nga tonga de arahako any ambony any sady efa vita daholo koa ny nampanaovan'ny Soary ako ato lesany chambrako ato rehefa le miantso an'la reny ay tsara kosa izy zany merci de tonga Soariko ary mipetrapetra aloha misaotra betsaka kia fa zao Soary fa tsika sy anao ty moa zany hijanona ato an-trano sa andray kosa iaraka ivoaka kosa ngenina nafarako an'lay ay zay no nitenenako hoe aza manao programa hafa mihitsy aloha za mantsy nge saika teny anao hoe aleo mihitsy mandeha fa tsy tiako rahatratra mamanareo ato andeha retsika rehefa aveo andrekakeo fa ino ty hitako tena sipan'ny Soary ve zany ty bandy ty jerery zareo raha tsy mifanorokorikery saria ahoana lesy ivoaka kely tsy andavarangana tsy aloha fa ohatranao ampiasany ty miantso ty zany ty aza ela azy ray mafotsiny kia teo eo akaikinao foana nge zay ao fa tsy ela re allo fa efa impiry moa ny laza taminao hoe aza miantsoantso ana aloha rehefa amin'ny orotro zao mbola miasa nge za io centra raha mba fantatry ny lehibe aiko ngambo zao de voaroaka ato mihitsy ka lozako mandany andro sy miresaka amin'ny telefonina fotsiny ko tsy haiko raha riva ngambo ianao vo afaka miantso ka zay vao malalaka re eny rehefa tsisy an'izany tsy mampirafy andry zany eno zay fa iasa bisou je t'aime
Izany no tena ao an'eritreritra lehibanty ty. Tsy vita miditra tsokosoko sy manadala ny sain'ny mademoiselle Soary aloha fa mbola sady mampirafy azy koa no mbola tsy badalela akory kay rehefa miteny. Dia hitan'ny lahy zany. Tena tsy zakako rangahy zao fa aloha teneniko so dia mba voasoroka ihany mantsy ny ranomason'ny mademoiselle Soary any Arina any. Sady raha tena tia anazy koa nge za dia tokony hanambara amin'ny marina fantatro hoe azafady mademoiselle. Andriamanitra, fa le tsy sainy ty fe mitapy misola akazo ngeny ataoko atory ty azafady tena tsy hitako. Tsy mandondontonony, tsy mahalala fomba fa meditra ao atriny alika ty amin'ny chambran'olona fotsiny. Ale! Ka misy zavatra saika lazaiko anao inona indray? Tsy mila manelingelina fa makaina. Ary lasy ty mandeha ihany fa sao dia voatorako amin'ity kiraroko ty eo aleo Tena resaka important be nge zany important. Etsoko fonjeo ty raha mbola mijanona eo fonjeo kare oka fa andeha azafady mademoiselle Soary. Ary aza etsena ny tevoloko raha tsy te ahita an'izany afo be zany ty. Ale cochon. Tena so dia tsy mety kosa madame bebia. Aiza ve ka miditra ty an-trano mihitsy nge le zalahy iny. Tsy misy fifanajana amin'izay fa ny trano vo avy no sorako savoka no hitsakitsahany amin'le kiraro beany iny. Voatery tsy maintsy nanositra savoka fanoroany ray Otry, fa indraisiko ato trano very Nestor dia tsy ho ampandrosoako Sata dia avy nianona ho eny tokotany izy no hiresaka amiko. Sady mpiasa trano ngeny asanao ato na ho hitsakitsahany avy any ambony ka hatrany amin'ny farany ambany areo rehefa maloto dia avereny diovina foana. Azo andraso aloha tsisy azoko mihitsy. Iza le olona tonga teto dia naninona ny tsy niandry anahy. Ka io ny zanakao madama. Izy zao no afaka manome fanazavana anao amin'izay ngamba. Olo tsy fantatra reny tonga taty fotsiny ny ampidiridirina ato an-trano. Ary mangina mihitsy aloha ianao Nestor Soary ny tiako amaly anahy. Ka ahoana olona efa namako efa ela be nge zany ry maman dia mpanamaky sy nitsidika anahy iziko. Namana hono? Ka namanao tonga ato trano dia naninona raha nampahafantarina anaka? Lehilahy so zany sa vehivavy? Lehilahy? Zany izy. Dia tokony tsy ho fantatro ve zany ry Soary? Ka omaly nge izy ry maman ny afaka dia zara koa mba misy anala ny fahanginako. Fa raha mba olona mahay manaja sy mahay miara-miaina amin'ny hafa koa nge tsy maninony. Izy le manao tsinotsinona mihitsy no tena tsy mety amiko. Tsy ho vita an'iny koa ve ny ampamafa ny kirarony anahy? Tsy anao an'izany kosa njaika zay dia mamorona eo le tondrona be ty. Ka na misy na tsisy an'izany tsy maintsy milaza amiko foana ianao rehefa misy namanao avy aty an-trano. Mba mahaiza manaja ny renonao ry Soary Sady raha mba fantatro madama moa ny zavatra ataon'ireo ato mangina ianao ry Nestor efa fantatro nge ny fahaizanao mampitombo resaka sady tsy misy idirana koa zany. Oka zay. Tanà venga. Oka ho azy zay. Tsy laiko misy miteny tsony nareo. Lasa Nestor vonjeo ny rahanao Soary mekarany amin'ny efitranonao fa ho avy resaka aminao any Fahalasany fiarahan'ny maman. Arindrasy fa ataoko mahalala ny anarako tsara amin'izay le tsy sainy iny. Zany mba naovany tati-bolana any amin'ny mamany. Mahita tsara ny toetra ratsy ny Soary tena androany. Nestor. Zay mademoiselle Soary. Mekara ty dia hitondray rano hinanako fanafody. Ho avy eo. Fa marary inona indray ry mademoiselle Soary.
nefa angeka ohatrany salama tsara ihany izy ho maly iny e. Sa narary fo tamin'ny resaka izy mianaka. Zany rehefa miseho mafy loha loatra ka mitady tsy mety ho anarina fa manao an'izay daniny kibony fotsiny. Tia le ranonao mademoiselle Soary a. Apetrao eo. Hidina any ambany aloha raha tsy misy ilana ao atsony a. Rehefa tsy mbola miteny aho hoe mahazo mandeha ianao a, ny dikan'izay dia mbola mijanona. Ay. Hanao izay sitrapoko rehetra no antony ny andrasanao karamato. Ka inona moa zany ny sitraponao mbola tsy tanterako? Zay ilainao rehetra mantsy ohatran'ny totosaiko daholo ihany tato. Zao no izy ry lehibe famaliany ty a. Ahoana to? Tranonay sy ny reniko ato. Izy no miasa fatratra sy mitsemboka isan'andro mitady vola hamelomana anahy. Miasa ato aminay ianao a, fa tsy fianakavianay akory. Ka manomboka mason'andro androany a. Dia asa hidikidirana tsony ny fianako sy ny fianandreniko. Mazava? Mazava tsara tompoko. Saingy ialako tsy indrindra fa raha mbola ny tsara sy ny olombanona anao dia tsy maintsy miteny. Asa miseho mianan-kendry ao le tondrony ty a. Rehefa misy zavatra tsy mety ataonao dia tsy maintsy miteny aka. Indrindra moa fa hoe ny fitondran-tenanao. Indraiky efa ny apasana ary tsy niteny azany tamiko izay ty ohatran'izao ve no mba miseho mahayay vava amiko. Fantatrao tsara fa tsinotsinonao a mademoiselle. Dia maninona? Fa misy antony matoa ataoko zany rehetra zany. Ary tsy maintsy tongako any amin'ny madame bebe reninao daholo ny toetra hafahafa ataonao ato. Indrindra moa hoe mampiditra an'iny lehilahy tsy fata-piaviana iny ato sady ohatra ny hafahafa be. Rehefa zany dia miomana fa androany hariva ihany ty dia efa tsy atory atsony. Na tian'ny papa sy tian'ny mama ohatran'inona azy tsy maintsy voaroaka ny anaranao androany. Tsy maninona raha zay ny tianao mademoiselle Soary a. Ary mety tsy androana akory ary afa andeha amin'ny fo. Mandehana mihitsy, mitady asa koa betsaka. Ary mandehana voa ny vavahady fa izay tonga izay ny olon-tiako. Inona? Fa ngamo mbola mitonatonana ty ihany le bady. Odry, tranoko ngeny ato e. Andraso fa mivaiko tokoa moa zany ary roasiko ampanajany. Nestor. Ahoana? Dia efa miteny aho zay a. Manaova fihetsika hafahafa nge. Fangatsa mahay mamovavahady sa boritana ny rangano mikilaksonina fotsiny eto ivelany eto. Ohatra fa tsy elangany tokony hamoana io ka. Azafady ry se fa tsy manan-karamahana dia ariary azy se amin'ity trano ty a. Noho izany raha te hiditra se a dia mandeha voay fa karetsaka avy any anatiny any no manidy an'io. Azo? Tsy azoko fa le tsy sainy ty ve mitadinina mihitsy e. Azafady lesy fa tsy fantatro izay zavatra ny foan'io tato a. Ay nivoaka ty ianao. Za efa namokotra ny tanan'akanjoko mihitsy fa ataoko mifangaro amin'ny vovoka amin'ny tany io nestorinao io androany. Za mba inaran'ilay vingavingainy. Ka voaza jereny e. Ampy andizanao tsara mihitsy koa ny aty e. So mijery ny tena komosomosy ohatran'izao dia hoe mihevitra fa tsisy apo. Mipetrady tsara ianao ry Nestor. Ka mitady lahy zany. Champion amin'ny karaté angely ty ahy. Si, aza mandoa tanana amin'io chérie. Izay mpiasa avokoa ny lalako andanina hery eo. Aleo fa osika afaka ny vavahady dia ampidiro eto tokotany ny fiaranao. Zany ny aina ka ty anao. Marenina hoa a? Dia inona ary nataoko isakanako an'io tsy hiditra ty. Raha mademoiselle Soary mantsy ny tenenina tsy olaitra akizoko eto. Tsy maintsy mitady hevitra ilary mista fa efa nametraha madama fatokisana. Sady fitiavako any Soary koa nge zany e. Andraso fa hitako ny ataoko. Dia mba efa tafahoatra kosa aloha zany nataonao zany ry Nestor a. Sa nge tsy niteny anao hoe aza vela vosa ty hatrano mihitsy izy raha mbola miverina eo e. Fa na raha masina saiko nataonao
ary tsy tokony ianao mihitsy nanao vavasisy eo ananatra ny zanako vavy. Miala tsiny aminao a madama fa tsy hoe nataoko tsy ampiheverina akory reny fa efa mba olon-dehibe ihany a. Ary tsapako sy fantaro tsara ny adi-tsainao amin'ny fitazana ny soary. Marina fa hoe tsy fianakavianareo tokoa, saingy haiko manomboka amin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra ny zavatra rehetra mitranga ato amin'ity tokantrano ity. Indrindra ny fihetsiky lehibandy iny rehefa miditra ao an'efitranony eo. Tsy voandroany mantsy ny tonga eto fa tonga eto foana iny manadala azoko. Amin'io tsy misy ferana amin'izay fa tonga de midy ao an'efitran'ny mademoiselle Soary eo paharivon'ny andro. Ka efa miteny hoe na zany na tsy zany a, tsy tokony nataonao mihitsy reny. Aizako vitanao ve nanidiny varavarana vaty anatiny tena melan'ny zareo nijanona tao tokotany tao? Raha fitatarany Soary aza moa de hoe mbola nanaovanao farahesy farateny ihany hono zareo tazaminao avy any an-davarangana. Marina ve zany? Tena mifona aminao ahy. Tsy te hanan-dratsy a madame beby a. Ary fantatro fa tsy fitiavana no andraisan'ny mademoiselle Soary an'ireny zavatra ataoko reny nefa. Tadio nefa fa any ary mbola mety hatsapan'izany ihany izy hoe mety ny soa nataoko azy. Ka ianao indray moa zany tia miseho mahay mitaizanao izay de inona azy zany zao ny ataoko aminao Tsy hoe mahay mitaiza akory madama. Tena marina. Fa inona ihany mbola tokony horesana lava amin'ny oro mama. Tsy efa tokony nasaina nangorona ny eto mively tsisy saina io. Andao aloha miresaka amiko indrindra Soary a. Miandrinao amin'ny salon azy aho. Ao avy ahy e. Miomana verina ny ambanivohitra iasa tany sy ambolo mangaso. Mino mantsy fa asay mama manamboatra ny karamany ity no idinako any. Aza matahotra ianao mademoiselle Soary a. Efa voaorinao daholo ny etako rehetra. Tsy maninona raha izay ny fantatra rehefa mety. Fa aiza le fafabe tamin'ny maraina. To sady lasa manjetoko ny tsy misy ambary zato izy. Mampalahelo ahy ianao ry mademoiselle Soary. Ny amin'inona? Tena otra tanteraka anao. Aza mody manao mampalahelo eo ty e. Izay anangezana ny sandry esana tany sy tao manjezika any ambanivohitra tao an-tsaina manomboka izao. Aleo ahidina fa mety azo ny fahafahako. Tsarovy nefa ry mademoiselle Soary fa fitiavana anao ny anton'ireny zavatra rehetra nataoko reny a. Tsy te hahitanao an-datsa-dranomaso aho any aoriana any. Manana ny olona mahay mampifaly sy mampiadana anahy e. Ary na tianao na tsy tianao de nzaka ny tsy maintsy ho lasa vadiko. Reraka manentsika sy mandrarana eo fotsiny ianao fa tsy haresin'ny fitiavako azy zany. Tsy nandalo tsony ngambo ty fa tonga de fendrana mihitsy. Fa inona koa ary no mahazo anahy? Ohatra misy manosika anao an'ireny fihetsika ireny nefa toa tsy vokatry ny foko akory. Sa ve noho ny taona maro efa nifankazarako tamin'izy telo mianaka no anton'izany? Efa niraisin-drizy mivady ho toy ny zanany mihitsy mantsy aho nandritra n'izay 12 taona nitoerako teto izayko. Ohatra marina ihany ny tenin'ny madama ka. Lasa miditra lalina loatra amin'ny fitaizana ny zanany ka nefa nge tsy vitako ny jery fotsiny amin'izao e. Madama koa indraindray mampianta loatra ny Soary. Hany ka na tsy tokony ataony ary taterahan'ny madamako. Tena antony hafa ny mahatonga an'ireny ka. Izay nahitako any bandy iny de ohatra ny lasa sary-piaro amin'ny Soary a. Marina aloha fa tia azy ahy. Nefa tokony ho tapako fafitiavana tsy ho tanteraka izany. Izy zanaky ny patroako, zany efa piasa. Adala marina aty fa marina ny Soary ka. Ka tsy manaiky an'izany ary mama. Tsy misy dika mihitsy zany aminao. Soary a.
inona foana e? Zanako ne ianao e, ary zanako vakotoka. Zanako ao ako ny tsinonao teny. Tsy izany kosa no niteneniko teo e. Fa inona? Aza mandray atendrony ohatr' izany rehefa miresaka. Efa fantatro ry maman. Tsy misy rarahinao an'izay mombana. Tsy misy izany saina amin'izay ho avy. Tsisy an'izany e. Fa maty mihitsy nge papa dia efa tsapako fa very tanteraka e. Ny asanao sy ny fitatavanao ihany no ambony. Sa tsy misy dikany. Diso izany Soary a. Sarobidy loatra amiko ianao. Leo ary maman. Soary. Soary ho a. Avy aloha ianao e. Miala ianao fa aza tasitazomina ny tanako a. Aleo a hitomany any amin'ny efitrano. Ao a. Any angamba mety ianao na papa. Fa misy inona ry mademoiselle Soary? Mialahany koa ianao e. Tsy misy ilaiko manakanakana ny lalako. Tsy efa tanteraka izao ny sitrapon'ilay tsy misy sainty. Fa ahoana e? Inona mampifamaly anao sy madama tao? Ny polasa ihany ny anasavany izany amin'ny lehilahy matondra bebe ity. Lasa tala ray trano. Harim-bay. Mbola tsy mifoy ihany anga Soary Nestor. Mbola tsy nidina teo izy madama. Zany? Ie, mbola najanoko ao an-dakozia ao ny sakafo marainana. Ay, ataovy mafana tsara ho ara aloha e. Fa hono a madama. Ahoana? Raha tsy madiso inona ny hafaran'ny resaka mianaka tao alina. Tsy nisy namaly a mantsy tamin'ny alina raha nandondonana azy tao hoe anaty sakafony. Aza miresaka an'izany mihitsy aloha ianao Nestor a. Tena mbola marary ny lohako hatramin'izao. Raha mbola tsy mifoy izy rehefa avy eo dia atero any ny sakafony. Izay fa andeha hiasa aloha. Ay, eny ary madama. Tena kivy tanteraka ny fijeriko amin'ny madama izany a. Rehefa na ny sakafony raha tsy hinkitiany akory. Mafy ihany ny mahazo azy ka. Ary maninona moa raha tanterahako izay tiany Soary. Tsy hiteny amin'izaniza fa tonga dia roviko ny entako rehetra dia hiala tato a. Dia ahoana? Nefa diso eo anatrehany madama indray raha manao an'izany koa. Na mety oky azy mantsy aho fa tsy hamela rerany madama amin'ny fiainana. Ohatra fa tsy ny fiaran'ilay rajakom-bazaha indray ve tia mirifatra miditra aty amin'ny vavahady ity e. Tena tsy voahidiko koa ilay izy tamin'ny madama bebe nivoaka teoko. Variana teto fotsiny a. Dia ahita ny Nestor ndray elandro aho. Oaiza. Tsy ilaiko mandingana ny varavarany olona matesa faingany ty. Mademoiselle Soary a. Nga efa nifoy ianao. Tsy misy rarahinao an'izany. Ary nitsany ery fa sao dia ahita ny sandrim-behivavy a. Mademoiselle Soary a. Aza manao an'izao renao e. Marary andoso tsy mahina-kanina mihitsy nge ny reninao e. Dia maninona? Tsy efa nanampy azy akory ny zanany lama to. Soary a, aleo isitaka vazaza ratsy taiza sy be famaliana. Mafy loha sy tsy laitra mibala amin'ny fananarana sady mampiditra lehilahy ato an-trano. Teneno ny reninao rehefa tonga eo. Aza mitady asoa no hoe fa efa sambatra izy. Mazava? Mademoiselle Soary. Mbay e, izay mahasoa an'ity asanasaina. Mademoiselle Soary. Inona? Fa inona indray nefa ny zavatra niteneninao anazy teo e. Sa nefa naza taminao fa tsy ilaiko hoe ianao famaly sy miteny azy tsony. Tena tsy niresaka nininona tamin'ny mihitsy a madama. Fa ahoana fotsiny? Ka voalasa ianao dia tonga teo le bandy iny mitondra fiara. Ieko na ny vavahady ara nge mbola tsy nivoahidiko akory e. Tena ninona zao raha tsy navelana andeha izy ka. Tamin'iny vitanao naniditra anazy taty anatiny. Vitako izany raha nanao an'izany a madama. Saingy nambanany tamin'ny antsy kely teny an-tanany za dia na aleoko tsy nanakana tsony so mitsonromy eoko. Enjana koa izany. Dia tsy niteny ve izy hoe hoaiza na hoaiza? Efa ny 7:00 nge zao ry Nestor e. Tena tsy niteny akoatran'izay izy madama. Aza mitady azy hono fa efa sambatra izy. Andriamanitro, fa inona re ty nataon'ilay zanako e? Ary maninona madama raha andao hiantso pôlisy a. Zay zao nitako vahaolanako. Ndraso aloha e. Ndana aloha ianao miomana dia avoa ilay fiara fotsifotsy. Zaka akanjo mafana ny ambony vetivety.
Aangany ianao a? Eny ary tompoko. Soary efa alina be ilay sy ny andro fa sao dia tokony ateriko mody amin'izay lahy. Zaka koa fa maninona fa nga tsy tiany landray aka ela iange no ny teny hoe teo eo akaiko foana marina angeka izany fa le fikan'le rendrisy le alikanareo iny ohatrany tsy mety amiko so ilalalala any amin'ny polisy any reny ka tsy reven'ny bandy. dia maninona ka zangany tsy efa ampitoana sady zara ny zaka tsy ho dididina amin'izay zavatra tiako zantsony tiako tsapa amin'ny mamao mihitsy fa afaka mahaleo tena fa tsy voatery miankin-doha amin'ny tsony. fa efa lehibe zany zanaka mamonko afaka manao an'izay rehetra amin'izay ka tsy misy mibedy izany tsony eto ny zaka izay tiany lany dia afaka tanterahantsika daholo marina ohatray tsy mianiany amin'izany milay kosa zaniko dia hoaiza zany tsika sindrika rehefa hoe izay tianaoko andao aloha asiana essence ty fiara ty dia any mahita an'izay ale sa hoana ka mazange akery chéri tsy manam-bola lany lay netiko rehetrarehetra taty amiko ve calme la calme ampedana antsika tsara ny volana entiko aty zay mihitsy nge ho ilay tsy afozako andrety risipakeliko ka andao ary dia andreto sigara ray any amin'ny lany aloha fa tsy zay indray misy ka fa nakay zary soary tena mijaly madamaka 3 andro nangarangidina izy sady tsy mety hinan-kanina tsy mahita tory lasa mahivetivety teo mihitsy mba ho an-tsainy soary ve zao mahazo ny reniny zao izy ty tsy hahenona aveo tsy fantatra hoe aiza tsy hay hoe maty tsy hay hoe velona aleo raha kofako moramora amin'ity lamity aloha madamy beby ka ohatra ny nahita tory kely teo ambony seza teo ihany izy zany ko vetiko manaraka any ambony ty telefony ty sao dia miantso eo ihany ny polisy ary aleo koa aloha itsotra kely fa mahatsiary reraka ihany koa za zany Allô inspecteur io mbola tsy any amin'ny polisy akory ny zanako vavy raha matoa beby inspecteur soary ny zanako aiza ianao soary fa iny zato mampikorapaka anao fa ngamo mbola ilainao indray zany tadiavinao soary modire mijaly ny reninao otry efa manana ny zanaka ao lahy matonga ianao sa efa lasako tsy manan-janaka koatrandria soary tsy niteraka koatrandria izay dada fa modi ka naninona ny nataonao tsinitsinina ohatr'ireny voalasy papa dia tsy nesanao saina tsony eritreritrao daholo zany soary fa tsisy an'izany aza tapahanao aloha zay leo ary mama avy alao mba hiaina amin'ny fiainako manokana ary aza reraka mitady fa tsy ahita zany mihitsy nareo na hiara iasa amin'ny polisy rehetra reraka Madagasikara ary soary Ay, voapetako daholo aloha izay ny afisy rehetra nasainy madama napetako. Mino afa mba hisy vokany kosa reny amin'izao tsy fahitana ny soary zao Ary aloha miverina mody atao trano aloha fa madama bebe rery na tsiko. Mahapalahelo andray izy ka. Sady efa manana tena kely iny mbola ampijaliany le zanany ihany. Zao no izy rehefa disy mianta loatra ka. Raha mba nieniny teniko zao mety tsy nefara tamin'izao ny fitondran-tena.
ary mangingina be nge ato zany e. Fa nakaiza ary matamy bebe sa niakatra any ambony ndasy hoe tsy ato amin'ny efitranony ka de lasa nivoaka ve nefa nefa ny vavahady raha tsy nidy akoriko ny fiara ao atokotany ao sady raha nandeha izy tsy maintsy nilaza tamiko ihany so de atsy amin'ny efitra soary ary ndasy hoe oay tena tia menjery amin'ny tany ty izy madame beby madame beby madame beby maninona rena hoe madame beby tena safotra ty madame beby mifoaza rena hoe madame beby aleo tonga de vetiko any amin'ny dokotera ranga anahirany ty raha tsy ahatsiaro saina ela be etiko andrasy fa tonga de bataiko de etiko midina any ambany andray maka taxi fa iza zany ry Nestor mitondra ana taty? Za reny ny batanao rehefa tsy natsiary tena tao an-trano ianao avy an-trano de tany amin'ilay dokotera fandehananao iny no tao anatin'ny saiko voalohany ary zareo ndray avy eo no nandefanao tety amin'ny hopitaly. Fa naninona hony ary Nestor de nakaiza ny zanako efa hita? Ka aza mieritreritra an'izany aloha vao maika mandreraka anao nge zany madame ka mila fantariko ny mahasoary Nestor makitsangana eto andeha hitady any soary zanako. De ho teneniko azy ary ve izy nefa ty tena mbola tsy salama mihitsy. Ny dokotera rehefa nanafatra anao hoe aleo tsy taitairina mihitsy izy fa ampiverina ny kriziny indray zany. Zany fony efa feno rano zany zao tena atahorana ako. Ahoana re? Fa atolozanao mivandrafandra fotsiny ry Nestor inona ho aza ny aretiko zany de aizy soary? Soary aloha mbola tsy ao an-trano efa niantso fotsiny zareo polisy hoe efa manao niezaka rehetra hono zareo. Fa mba nakaiza ary ianao ry zanako de satrinao ve ny ampitondra hirifiriny renao ohatr'izao aza manao ohatran'izao rery madame beby zao nge nefa saika tsy nilazako ny ninona taminao teo tena tsy mety marina Nestor tsy mety moa zao aleo handatsaka ny ranomasiko fa malahelo loatra ny okizay re aza matahotra ianao fa tsy maintsy mbola hivirinao ihany izy rehefa aleon'ny filibana ny vilany ihany. Ka raha maninona ny zanako ry Nestor efa miezaka be reny polisy tsy mahatoky an'izany efa manampy daholo koa ary ny olona mahafantatra antsika rehetrako fa andeha hitady kely an'reto fanafody reto aloha za madame beby tsy nisy tato amin'ny farmasia reto mantsy de tsy maintsy hitadiavina ny ivelaniko. Fa taiza zany ianao no nahita vola de iza ny nanampy anao? Zay tahiry keliko tao reny netiko tao aloha. Za ihany aloha hatretony aty fa efa niantso an'le rahavavinao iny ihany teo de nilaza ho avy eo izy mety efa any an-dalana ary izy zay ko. Kosa tena olon'Andriamanitra mihitsy ianao ty ry Nestor ka misaotra besaka re. Sy salama tsara anao re atao ry madame beby raha mbola eto koa de tsy amela rery anao zany fa vetivety aloha efa ho avy eo mantsy zay ny dokotera amin'ity fanafody tiako. Nestor Nestor zay andraso aloha miverena vetivety aloha ianao. Fa misy inona madame beby? Rehefa hita soamatsara soary na miverina ao an-trano de ahoana madame? De lasa ho azy ty zavatra teneniko anao ty. Fanakay zarin-jaka za petra ndrery ato amin'ity hotely ty fotsiny de izy tsy hita maraina mandraparivo ny andro
Milaza fa mbola sahirana mamoaka entana any am-poro any hony. Ato nefa sady tsisy ataony mangatsiaka be. Ary maninona tokoa moa izany izay no ahofona no mipetraka e. Maninona ny tsy tonga dia tany amin'izany fianakaviany fantany aty Antsirabe izany. Sao ty sady lany io fa ny hôtely ato fotsiny ny volany sady tsy afaka manao izay tiana atao. Leo be mipetraka ato ka. Aleo mivoaka kely any an-tsena kely any aloha. Wai, ary tsara tarehy be ry robe anaty mangazay ry izany a. Sady tonga dia miaraka amin'ny gants sy poketra ary kiraro mihitsy anie izany. Na ny haingony ary tonga dia mamoaka an'ilay hoe princesse tadiaviko mihitsy. Andraso hoe pita dia ho jereko io. Inona moa no mamaika hiverina any amin'ny hôtely io. Aleoko mandany andro atiana dia tsy vity ary aloha. Fa tsy fiaran-jaka vety. Ie, tena izy. Fa maninona eto? Izany hoe mety etỳ amin'ny manodidina ety izany izy. Aleo hijery amin'ity akanjo ity aloha e. Tsy ho hitako ihany ve izy rehefa miverina eo. Babe olona koa ato izany a. Reto olon-dreto moa izany dia hanao mariazy daholo. Mahafinaritra kosa reto mijery azoko. Sady amin'izay indray kopla daholo no mandeha aty. Ary aiza moa ilay robe saika ho jereko teo. Ay, rikay. Fa tsy njaka ve io? Inona ny antony hijeren'ny robe ato? Mety tianao surprise amiko angamba izy. Aiza ny hafaliako marina. Tena akavady ahy izany zaka malalako. Ary mba tonga dia mitovy eritreritra amiko kosa izy a. Le tiako mihitsy io jereny io. Aleo tsy ho kotabaisiko fa avelako ahita an'izay safidiny eo aloha vao atoniko. Andriamanitro. Fa izy ny vehivavy tonga dia nanantona anjaka iny. Ary to mifanoroka fa izy io e. Sany hoe ho an'io vehivavy io ne izany le robe. Falifaly sy mitsinjatsinjaka ery izy no sady manoronoroka anjaka. Trasy fa hita vehivavy tsara reto androany. Tsy manaiky moramora an'izao koa soary a. Sao dia sy mpamitapy ary ty e. Ety Masimbahoaka ety ny manangana aty. Fa izy io ronjaka. Dia marina ve izany teneniny izany e? Inona koa ary ny rara indry an'izay teneniny ihany e. Ampidiro amin'ny ilany havia dia avoy amin'ny ilany havanana. Njaka, dia sahanao ve no nanao an'izao aniko e? Sahanao no nanitsakitsaka dia ataonao tsinitsinina koa reto maso ny rahavaviko. Fa tsy henonao ve izay zavatra nyteneniko teo e? Tsy mahafantatra anao aho. Ary tsy misy idirako amin'izay resaka nataonao teo. Njaka, ianao ngeny namoizako ny trano noho ny anako sy ny reniny teraka e. Noho ianao no nandazako ny momba rehetra. Ny fitiavako anao sy ny tokony menao any sy ny rarahiko ny tendreniko. Dia sao nanaovanao ah? Aza tesitra ry kiala raha ataoko hoe adala. Dia mba mandinika alohan'ny hanaovana zavatra na handraisana décision e. Fa izy io Njaka, fa izy io. Odry, ndry mihitsy ny tonga amin'ilay hoe manana ny olona tsy manana ka ny tompom-bady no afarana. Marenina eo ndry e. Zary kiala natsoina hoe Sandra. Oay, diso a, Madame Njaka mantsy e. Madame Njaka afaka valo amby 700 ora. Marina ve izany Njaka? Tao tsy miteny ianao fa mitsikitsiky fotsiny eo e. Ka inona tsony moa no lazaiko eo e. Efa izay nytenenin'ny Sandra anao teo izay. Izy no vadiko ry soary. Efa 2 taona teo izay niaraka. Tena ninona no namitaka ianao?
de tsy tsapanao akory ve fa tena nytianao ne zahay soary ne nanalazy fotsiny ngetsika tsy vaniny ianao tsy nieritreretiko mihitsy miaraka aminao mandrakizay zany tsy vaniny ianao hoe tsy matahotra an'Andriamanitra hoentina nitonantonana taty Antsirabe fotsiny akay ko raha tsy nanery andrisiko sanarikala rehefa molamola loatra manono fiatoandro sady ianao angery soary nisisika hiaraka amiko taty afaka manao an'izay tiatsikitsika aozy izy ianao de nanaiky aho tsy vanina mpamadika mpamitaka mpanitsakitsaka matesa fainganany ianao rinzaka mivadiko aza mba hosonina kely a sao dia akapoko etsy amin'ny rindrina etsy ny lokeliny ty aza manala bara-batana amin'izany Sandra andao andeha de rarivana tsika miverina manao ny commande ny robinao aty enare taterahasoany ianareo sanao dala zay mihitsy ny fahendrena ary mahaiza mitandrina ny manaraka ndry ohatr'izao ve dia ho atakalo ny njaka ny vady aman-janana hitandry io kibokio io ny zanakay voalohany andray sy mpampitonantonana tsy misaotra soary dia mirary anao hitany tena sazanao koa oay saika adiniko mbola tsy voalohany io fa ny hotely mipetrahantsika zay fa velomy soary Zay vita daholo zay ny fandamina anaty fa aleo amin'izay hiverina any amin'ny hopitaly efa any daholo koa ngamba zay ny fianakaviana saika adiniko tsy maintsy mitondra vola akay ary ohatra misy olona nge eo ambavahady eo zany iza tokoa ny olona tonga aty amin'izao sa mety fianakaviana madamy bebe angamba mety tsy mare hoe any amin'ny hopitaly zayko aleo voaiko dia ampandrosony sitrany ay miandry trano mandram-piverinako soary fa taiza ianao Nestor novitany ary Nestor efa manambadika injaka andray tonga de ny fihininy ary tena ontsany alahelo mihitsy nge soary zany mampalahelo indray de iziko voadaka an'le bandy iny tany zany raha azoko tsara ka tsy laitra tenenina mihitsy moko aleo aloha tsy ho latsaina fa mahazo ato trano arany ty zao efa tsy ho hitako tsony zay ilazana azy aminy fona ary Nestor mamelava fantatro fa efa niezaka ny teny ihany ianao nefa tsy andrara iko fa nalikaiko okzay ry soary rehefa tsapanao sy nanenenanao ny zavatra nataonao de tsara zay ampitandremanao amin'ny hoavanao any oriny zany misaotra Nestor ary indraso aloha zaho any an-trano fa tia hita mama mafy mihitsy aonga izy sa nandeha niasa nefa matahotra indray ka mbola ndray avy sao izy ry Nestor eny rariny raha mbola ho tezitra izy ary anasazy afaran'izay mafy mihitsy aza saky tsy maintsy miresaka aminy na mela isina tsy ho any an-trano aho fa mbola tohizantsika izay resaka izay rehefa avy eo ndraso aloha soary soary ahoany rehefa avy eo fa aleo aloha zaho any maman soary mivereny ianao fa tsy ao izy tsy ao fa aiza Nestor fa nakaiza maman sa lasany ambanivohitra ve Nestor fa nakaiza ho ahy izy tsy ao izy ry soary fa any amin'ny hopitaly maninona tsara any amin'ny hopitaly any amin'ny hopitaly fa naninona maman Nestor efa nanao ny fialananenina ny fianakaviana sy ny dokotera saingy tsy voatazona tsony any madame bebe ry soary Nestor fa inona re ty lazainao aza mianiany kosa re maty ve ny reniko anianiko mahaiza mionona ry soary tsy mariny zany efa nanao zay mety rehetra zay fa zay ngamba ny lahatra andriamanitra tsy mariny zany Nestor erezy maman de tsy nandray mifono akory ve anao de lasa maman mifona re zay mahereza ho tsy mino an'izany
Efa vita ny fandevenana ry soary a. Vitantsika daholo ny adidy tokony natao tamin'ny ratompoko vavy. Misy resaka kely mba saika ho resahako aminao vetivety raha manana fotoana kely ianao. Ie, tsy maninona ka. Efa lasa daholo koa nge ny vahiny rehetra. Hoento ndrasaka ao fa mihaino ry Nestor. Tsy izany ry soary fa tsy hoe mamofo tamandry aho na tia mendrifendro anao fa talohany nandaozany reninao atsika mantsy dia nisy afatra navelany ho anao napetrany aty amiko. Zany ve? Ie. Dia inona no nafarany anao ka? Zaho ary ka heno itsary. Mihaino anao Ilazao ilay zanako vavy tokana ry Nestor fa tiako loatra izy tsy foiko ary raha mbola ilanany koa zany tambon'ny fiverenany any an-trano dia tsy maninona fa azo esorina amiko izany. Teneno azy tsara fa tsy adalana akory ny nataony fa anta tsy voafesendrana nandalo fotsiny. Ataovy tonga tsara ny aminy fa maman hoe maman ny diso. Maman tsy naintaizanao fa nampanara-poanao tamin'izay rehetra nilainao. Noho izany dia maman ny babisizaka ny sazy rehetra tokony omeny anao. Maaiza mitondra tena hoe ary solo lavo ahy amindra dia farany afaro izy fa mamela azy ary miandry azy any amin'ny toerana tsaratsara kokoa. Izay Nestor aza misy adinareo afatry. Okizay ry Nestor, mandratra foko loatra izany. Malahelo loatra ny reniko. Eny, fa na izany ary tsy maintsy nilazaiko anao izy satria afatry ny maty. Misaotra Nestor. Eny ary, vita izay ny tokony nataoko rehetra soary. Tafitako ny afatra. Ataoko ngamba fa tonga ny fotoana. Fotoana? Ie, fotoana tsy maintsy isarahantsika amin'izay. Nestor, fa hoaiza ianao? Andeha ary soary. Andeha? Ie, andeha hiverina any an-tany-drazanay aho. Hiezaka ny amboly sy anabe voany tany. Dia vitanao very Nestor ny amelana rereto Vitanao ny andao an'ity trano ity. Ka tsy maintsy mandeha ary soary. Ary sao dia ny afatampoka kosa ary ny tadiavinao. Sa tianao ny andao liako eto anoloanao hoe tsy hitalaoko ny hijanonanao? Tsy maninona fa ho ataoko raha sainy mba hampiova hevitra anao Tsy mitsangana ianao fa aza manao an'izao. Mba mijery no avy koa nge zary soary. Dia tsy avelanao ve? Fa tsy soavy afaka orinao ngara eto ka. Sa tsy tia andray Nestor? Fanga. Ny farana teo ary ilay tantara nitondra lohateny hoe dia kapoky ny fiainana. Tantara nosoratany Ajarandriamanalomana. Nahenonao ny feon'ny Sarobidy Stella, Andoramanantsoa ary Ravakansanyongy niaraka tamin'ny Ramsetatanta sy Ajarandria. Nandray feo Mirana tompon'andraikitra sy mpanadontosa Ajarandria.